tenin'andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Andriamanitra mitady ny olona. Andriamanitra mitady ny olona. Raha ny marina dia somary midonafa kely ihany ny mandray hoe Andriamanitra mitady ny olona satria mahavantana ny maro kokoa ny mandreny hoe ny olona mitady Andriamanitra. Izy no mitady azy. Indrindra moa amin'ny fotoan-tsarotra toy izay diaviny maro amin'ny andro ankehitriny izay lazainy tenin'Andriamanitra hoe andro mahory araka ny Timoty faharoa 4:1. Fa amin'izao indrindra no iantefan'ny antson'Andriamanitra kosa manao hoe mitadiavany Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Isaia 5:5. Milaza izany tenin'Andriamanitra izany fa Andriamanitra tsy mahafoy ny olona, tsy mahafoy antsika, koa ny afatra sy bakio izay petrany amintsika dia ny hoe mitadiava azy, dia ny mbola mitady antsika izy. Fa lanitra misokatra ho antsika tokoa izany ho famonjena. Andriamanitra mitady ny olona ary mampitady azy ny olona nahoana satria very ny olona. Very ka izany no tadiaviny fa tsy izay fahitany na hitany mitoetra eo akaikiny na hitany eo ambany masony dia araka ny fanoharana izay nataon'i Jesosy manao hoe iza moa ny olona aminareo izay manana ondro zato ka very ny anankiray no tsy mandao ny 7:7 any anefitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy. Ary rehefa hitany iny dia ataony eo an-tsorony ka dia faly izy, ary rehefa tonga an-trano izy dia mamorona sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe avia iara mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina 7:7 izay tsy misy tokony bebahany araka ny Luka 5:12 ka hatramin'ny 7. Ny very araka izany dia toy ny zaza izay tsy mitoetra ao amin'ny tranony rainy ny ray aman-dreniny fa lasa mandeha mirenireny any amin'ny tany sy toerana tsy fantany ka hahafaty azy. Na koa toy ny ondry tsy mitoetra ao ambala fa lasa ny velany ka manjary remby ny bibidia. Koa dia eo amin'ny setry ny finoana indrindra no hitenena ny tenin'Andriamanitra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany. Tohero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo. Petera 1:5-7 sy 7:1. Raha kapoka ny atao hoe very dia izay tafasaraka amin'Andriamanitra ka tsy misy eo amin'ny tsony ny toky mpiahian'Andriamanitra azy. Fa izay mitoetra sy te hifatra amin'Andriamanitra ihany no mandova ny teny fikasana izay nomeny Jesosy manao hoe ny ondriko miaino no feko ary izaho mahalala azy ary izy manaraka ahy ary izaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsisy andrombaka azy amin'ny tanako. Ny raiko izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray. Izaho sy ny ray dia iray ihany ho Jesosy. Amin'ny Jaona 7:7 ka hatramin'ny 8 izany. Izao lohateny izao ry havana dia manao indrindra ny mampiandry ondry an'Andriamanitra ka anolorany ny fitiavany izay iahin'ny ondriny. Hoy Jesosy, izaho no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Jaona 7:1. Ary dia amin'izany no ilazany ny fifandraisany akaiky amin'ny ondriny. Eny, ny fifangiorany aminy dia ny firaisany aina aminy mihitsy araka ny teny manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, izaho no mpiandry tsara. Ary fantatro ny ahy sady fantany aho dia tahaka ny afantarany ray ahy sy ny afantarako ny ray ary izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry.
jaona toko fafolo ny andiny fa efatra ambiny folo sy 5 ambiny folo. Koa ny hoe hamonjy ny ondry dia midika hoe ny hamerina azy hoe amin'ny tompony sady mpiandry azy. Ary miaraka amin'izay ny sintona azy ho afaka eo ampelatany ny fahavalo, ny vahoan'izay miremby azy, mitady ny ainy ary tsy mitsitsy azy mihitsy na mamindra fo amina dia kely azy. Araka izany miezaka ny olona hitady an'Andriamanitra riavana kanefa hitany koa fa tsy mahomby araka izany. Avy aiza sy ahoana ny amin'ny hoe tsy fahombiazan'ny olona amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra. Ny fantaninany amin'izany dia ny hoe inona no mahatonga ny olona hitady an'Andriamanitra. Ny antony iray dia araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo ny mandrakizay ho ny soratra masina dia efa nataony tao am-pony kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Mpitoroteny toko 7:12 zany hoe tsy hainy vitsafisaina na refesina kory izany. Ny fikendreny amin'ny fahalalàna mandrakizay mantsy dia ny mba hanana zavatra maharitra tsy miovaova, fototra iorenana, mitoetra ka azo ny anorenana ny fony, ny fisainany sy ny fiainany manontolo, fa tsy zavatra miovaova ka voatopatopan'ny alon-rano ny adi-piainana sy ny fahasahiranana samihafa sady tsy misy fitsaharana. Fa marina ny tenin'i Jesosy manao hoe fa izay toerany harenareo dia ho any koa ny fonareo. Liko toko 2:14. Ary noho izany no nitenenan'ny Tompo manao hoe aza mihary harena ho anareo eto an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manaminy trano sy mangalatra, fa mihary harena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na harafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manaminy trano na mangalatra. Mateo toko 7:7 sy 20. Koa ny hoe mihary harena ao an-danitra dia midika mivantana hoe mihary harena ao amin'Andriamanitra izay izy hatrizay ka ho mandrakizay ho ny Exodosy 7:14. Kanefa indrisy tsy vitantsika ary toa tsy haintsika kory riavana ny manorina tokoa ao amin'izay mitoetra mandrakizay dia ny Tompo zany na koa misaina ny zavatra any ambony izay tsy misy arafesina ho izy. Fa ny marina dia isika voajoin'ny tarazo ny maha olona mpanota tsy mahazona ny mandrakizay izay tadiavintsika mitopatopa mandrakariva, tsy mahazona ny fanjakan'Andriamanitra nefa io no fanjakana tsy azo ampiororona. Fa hoy Paoly milaza ny fahalemeny amin'ny anaran'i Jesosy fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra atao amiko dia ato amin'ny nofoko fa ato anatiko ihany ny fikasana, saingy ny hahatanteraka ny tsara no tsy ato. Fa tsy ny tsara izay sitrako no hataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Fa raha ny tsy sitrako no ataoko dia tsy izaho intsony no manao izany fa ny ota izay mitoetra ato amiko. Romana toko 7:7-20. Raha bangony zany ry havana dia fanambarana izay midika hoe banga eo amin'ny fiainantsika mpanota tokoa Andriamanitra. Kanefa indrisy fa tsy haitsika ny mameno izany fahabangana lehibe zany, tsy haitsika ny mitady na mahita an'Andriamanitra noho ny ota efitra mampisaraka antsika amin'ny Tompo. Araka ny Isaia toko 7:20. Ary noho izany dia tsy takatry ny saintsika ary tsy voafehitsika ny fizotry ny tantara ny zava-miseho rehetra izay mirimorimo fatratra indrindraindrindra amin'ny andro ankehitriny. Ny antony faharoa izay hitadiavan'ny olombelona an'Andriamanitra dia satria tra-pahaterena isika manoloana ny fahoriana sy ny fahafatesana izay mianjady ary tsy misy fitsaharana izany. Dia fantatry ny Tompo loatra ny toe-javatra sarotra ary toerana katerena misy antsika, ka dia izy no manolo tanana hamonjy antsika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy ianao aho ka hanome voninahitra ianao. Salamo 5:5. Fa voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no ho vonjena. Romana toko 7:17 manondro ny Joela toko 7:15. Fanambaram-pamonjena lehibe ataon'Andriamanitra zany ry havana izay adidy apetra ny indrindra amin'ny olom-boafidiny sy ny fiangonana mba ho toriny sy ambarany amin'ny olona rehetra ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao. Saingy
tsy midika kosa indrisy zany fa fanambarana zay raisiny olona rehetra avetrany na raisiny manontolo fa izany no antony nahatonga fanontaniana miendrika fakiviana aza teo ampaminany toany Isaia raha hoy izy nanao hoe iza no nino ny teny nampitondrana anay ary iza no nampisehoana ny sandrin'i Jehova Isaia 13:1 ary satria Isaia no mpaminany manondro an'ilay Mesia an'Andriamanitra dia Jesosy Kristy tompo dia hoy ny fanambarany natao tsinitsinina solavon'ny olona izy lehilahy oro sady zatra ny fahoriana lehilahy be fanahintainana sady fantatry ny faharariana zany ary tahaka zay tsy tian'ny olona kojerena kory izy natao tsinitsinina ka tsy mba nahoantsika nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahorintsika ny fanahintainantsika izy zany kanjo isika kosa nanao azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana Isaia 7:7 ary dia hoy ny apôstôly Jaona manao hoe tonga tany aminy izy fa ny azy tsy nandray azy Jaona 1:2 fa efa donto ny sofin'ny olona ary mafy ny hatony no ny ota zay tsy nibebahany sy ny herony zay tsy voavela. Inona no lalan'Andriamanitra mba hitadiavantsika azy? Tsy inona zany fa ny lalan'ny famondram-pony ho famonjena antsika. Ko raha tsy haintsika ry havana ny mitady an'Andriamanitra dia izy no tonga mitady sy hamonjy antsika. Ny rahany tokoa Jesosy Kristy zanany tokana zay nanambara hoe fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very liko 7:20 ary dia tsy niambaamba Jesosy nilazany amin'ny tenany sy ny antony nanyrandray azy manao hoe zaho izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako Jaona 4:4 fa voasoratra hoe tsy nisy nahita n'Andriamanitra na oviana na oviana fa ny zanakalahy tokana zay ao antratran'ny ray izy no nanambara azy Jaona 1:17 koa amin'izany zay nahafantatra ny zanaka dia nahafantatra ny ray ary zay nahita ny zanaka dia Jesosy zany dia nahita ny ray Jaona 4:17 fa izaho sy ny ray dia iray ihany hoy Jesosy Jaona 4:13 ary satria ny teny dia tonga nofo dia nonona tamintsika tokoa ary niseho ny voninahiny mandriamanitra azy hoy Jaona kanefa hoy ny tompo manamaso fa tsy mahita vahy ianareo ary manatsofina fa tsy mandre vahy ianareo ary tsy mahatadidy vahy ianareo Marka 5:20 vao indrindra ny fanambaran'ny apôstôly Paoly raha milazany amin'ny olona zay tsy mino fa na dia nahalala n'Andriamanitra aza izy hoy izy dia tsy mba nankalaza azy toy izay miendrika ho an'Andriamanitra na nisaotra azy fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony donto nandoka tena hoendry izy ka tonga adala ko ny vonahitr'Andriamanitra tsy mety lo dia nisoloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety lo sy ny vorona sy ny biby manantongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka Romana 1:2-7 dia tena fahadalana tokoa izany ry havana fa isaorantsika ny tompo raha voasoratra hoe amin'ny anaran'i Jesosy nefa teo amin'izay nabiaza ny ota no ny hoara ny fahasoavana be lavitra Romana 5:20 filazany tsara tokoa izany fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika hoy Paoly fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy Romana 5:20 inona ary no atao? Ny atao dia araka ny tombavaka zay nataony reo jamba roa lahy zay tonga nanatona an Jesosy ka nytanao taminy nanao hoe mandrafo aminay ry tompo zanaka Davida o Mateo 5:20 kanefa teo reo vahoaka maro zay nitomefy ny teny mafy azy reo mba hangina ary dia sakana tokoa izany to antsika zay voaengenyn-javatra samihafa maro hoe rena beatitsaina mandrefy eo fampianarana samihafa zay manakana antsika sy mamily lalana antsika tsy afaka hanatona raha itenina Mesia n'Andriamanitra iraky ny ray hamonjy izao tontolo izao dia Jesosy Kristy isaorana ny tompo fa ireny rehetra reny ry havana tsy nahasakana an'Andriamanitra ho tonga eo amin'ny olony zay hitany fahoriny ka mitady azy ary antaniny hoe inona ny tianareo ataoko aminareo i Jesosy ka dia amaly tokoa isika anao hoe tompoko ny mba hampahiratina ny masonay Mateo 5:17 hahitana ianao hahalalana fa ianao tokoa ny mpamonjy tonga ho anay ary zany dia noho ny tenao ry Jesosy manao hoe
izao ny fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina jaona toko fahavalo andiny fa 12 aiza no ahitantsika ny tompo sy eonantsika amin'Andriamanitra ka handraisantsika ny fahazoavany valiny ao amin'ny soratra masina tenin'Andriamanitra velona sy mahery hoy Jaona tamin'ny voalohan'ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra Jaona toko 1:1 ary satria ny famoahana ny hevitry ny soratra masina dia tsy efa navita ny saina maolona antsika fotsiny araka ny Petera 2 toko 1:20 dia ny rain'ny tompo ny fanahin'ny masina hitarika antsika sy ampianatra antsika fa hoy Jesosy fa raha tonga ny mpananatra izay raha eo aminareo avy amin'ny iray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny iray dia izy no vavolombelona anambara ahy Jaona toko 5:20 ny fanahy masina no haneo ampafantatra an'Andriamanitra tonga eto amintsika sy te hitoetra eto amintsika ary hitoetra mandrakizay eny hoy Jesosy amintsika dia isika izay tadiaviny sady mitady azy raha teo fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay rahiny iray amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo fiadanana no avelako ho anareo ny fiadanako no omeko anareo tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo izao no fanomeko anareo aza malahelo na matahotra ny fonareo Jaona toko 4:7 ary rehefa izany dia afaka hiteny tokoa isika zay nandray azy manao hoe efa nahita ny tompo izahay ho voninahitr'Andriamanitra ray ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy mandrakizay amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.